atolotry ny orange tantara zapare miainga tamin'ny tantara tenana izy teo anivon'ny orange madagasikara no volavolaina ho lasa tantara. ity tantara ity dia notsoahana tamin'ny fehi-kevitra misy eo anivon'ny orinasa orange madagasikara saingy nasiana famoronana amin'ny mahatantara nonjapeo azy. Ho anao mpianatra afaka miaraka tsara ny fianarana sy ny asa an-tselika satria eo ny orange manome vahaolana amin'ny alalan'ny servisy orange sy ny orange money, antso, sms, internet, fandefasana sy fahazona ny vola toy ny ataon'ny toky atao anatin'ity tantara izay ho arahantsika eto ity. andro voalohany fa mba mankaiza ihany ho atoko ty rehefa tenatena mpitaona ohatr'izao tsy mba mijanona miaraka amin'ny ankizy rehetra mba miresadresaka e. misy zavatra ataoko akery zao dia tsy maintsy mandeha mivoaka kely any amin'ny vilany ty hiaraka amiko angandry so iza koa no manaiko entin'ny lamihodikodina any miodikodina amin'ny lalana mazava zany fa tsy any anelakela trano fanany ako babeko raha faniny efa tsy azo antoka ntsony zao ry tokony izaniza raha niteraka aza manolana ko maika fa zao olona rehetra tsy fatapoditra tsy fatapeviny zao tsy mahavita an'izany akia sady sy mpamanjakely ohatrandry zao koa ve ny atonga dia ataoko vady ndriry zoa asa tsy mba tia ndry raha mivaditsika aza mampimemo resaka matro zany fa tsy tokony atao ampome ndry zao no mba sipatena tiako aminareo efatra mpiaraka matetika reny zany mihitsy ie efa elany mba tia laza ndry amin'izany fitiavako andry zany fa zao vao voalazako tsoriko amin'lahy alory toko fa tomponamana rehetra ihany no fandresako an'lahy tsy haiko raha fantatra lahy fa mila manana boby lahy raha te araka man'olona izany fantatro zany ka materialista be daholo ny sipa amin'izao fotoana izao mba efa miketrika ihany amin'ity borsa ohatrinona zary toko tsy miaraka amin'ny bandisahirana izany ny an'laza ny akanto tsy mba misolosolo fa reny foana latsinaina hatramin'ny sabotsika eny manaika fa sahirana tsy ho vita kosa aloha ny vidy akanto sy iantoka lamody anafinandry dia aza mitetateta mandeha aty fa tsy misy tantany saingy tsy ho sahirana foana fa mety mba ho tafa ihany any andro any volana ny lehilahy tsy boky heritaona izany ry zoa ny fianarana atao tsara izay hitana stage amin'ny gestion de projet io atrehana fa aza mitetateta mitady sipy izany rehefa tsy te hivarotra tanimbary efa miketriketrika mihitsy ary zoa ianareo angamba efa misy azo antoka any fa ny any ka saiko atao asa tena dia za ihany no mitantana azy mba tsy hanahirana rehefa vita ny fianarana ity zay le mahavoanareo matikambo ery kanefa bandy sahirana fa hoana ny ilazandriana izany zay le mba hijanonana iresadresahana etiko mba mifanorona ankizy eto amin'izay tokony atao tsy haiko fa tsy mahavahany olako izany aloha fa ahoana satria nareo samy mbola manana ray aman-dreny anteherana anampy ny naina ny sakafo anio aza mbola hifampitadiavana fa fity tsy raikitra tsy atao maharatsy fihavanana ry zoa aleo hijanona eo amin'ny mahampinamana rehefa tsy natao hifankatitsika zay mihitsy dia mialatsindra tsy afaka miaraka amin'ny lahy fa ilahy zany mbola be rehanako mafy le mamely tena ka sady mianatra mitady vola mielomana ny tena eo fa rehefa mahita stage ho any lahy dia lazaka eo ihany ilahy misaotraka izy oa efa zava-dehibe zany na dia amin'ny mampiara-mianatra antsika fotsiny aza mila mifampitsimina ihany na zany azaka ilahy ngetsy hoe ratsy akory fa ilahy tsy mahavita nyrevoko dia manjary matsiaro mijaly sady ana mbola tsy miaraka azy tsika eny mila mihetsiketsika zany raha izany fa dia efa malaza ho bandy sahirana dia ho aiza zany ilahy io zao mbola miroa mantsy vao miditra eny amin'ny fasankarana eny azao fa hiaraka amiko ihany vendry oka lesy aleo amin'ny fotoana manaraka fa mbola misy zavatra ataoko ihany koa
dia ahoana tsara izany ny fanarahantsika sialahy amin'ity bizina ataon'ny latiritoka efa 17 dada amin'ny akarako aty. Ialahy mory Fredy, tsy misy asa atao loatra ny ambanivohitra amin'izao. Ialahy izany no asaiko manangona ny kôly rehetra alefa any amin'ny faritra. Ato amin'ity trano ity ny birao andraisana ny kôly. Mazava ny amin'iny fa manao sekretera izany mandray atsoratra hoe reto ny kôly miakandrefana, miatsinanana, mena varatra sy mena tsimo. Ie, alefantsika amin'ny taksi borosy ireo kôly voangona rehetra. Anontaniana amin'ny sofera hitondra ny kôly ny saram-pandefasana azy. Dia iza ny mandray ny kôly rehefa tonga any amin'izay tany andefasana azy? Efa miaraka miasa amin'ny olona tsika mandray ny kôly sy mizara azy amin'ny tompony rehefa tonga any ny kôly. Dia ahoana no atao afantaran'ny olona hoe mandefa kôly tsika? Sa misy petadrindrina ho velana eo? Mandefa publication amin'ny Facebook aho an'ireo olona te handefa kôly. Efa nomeko ny kontakta ahafahana mifandray sy ny adresin'ity trano ity. Raha sanatria ka tsy tonga any amin'ilay olona andefasana azy ny entana dia inona no ataony lahy? Mba hisian'ny fifampitokisana kosa aloha dia tokony misy taratasy hifanarahana an-tsoratra rehefa mandray ny entana lahy. Raisina an-tsoratra daholo ny mombamomba ny entana ho alefa mba tsy hisian'ny olana. Azafao amiko tsara ilay izy ritoka. Raha mandefa koveta 10 ohatra ilay client dia tokony hita ao anatin'ny taratasy fifanarahana hoe nandefa koveta miloko mena 10 isa mitovy amin'ny habeany 100 centimetatra ilay olona. Dia asaina manao sony eo ambany miaraka amin'ny mombamomba azy. Mila mividy fandanjana sy fandrefesana izany ialahy ritoka raha izany. Efa milamina ny amin'izany fa efa misy ao e. Azony lantoka ve fa ho vitako daholo aloha ny momba an'izany e. Ny antony antsoiko lahanampy ahy mantsy dia no le za mianatra ka tsy afaka mandefa le kôly indraindray fa mbola ao anatin'ny koro. Eto aho manao ny asa sasany fa indraindray ihany lahy ny tena mikantra. Dia izao koa mihainao ny lahy? Misy kôly miaraka miainga indraindray. Tsy afaka mizara nefa ny tenako. Dia mba ialahy no mandefa le anankiray ohatra. Mino ve lahy fa mahazo vola amin'izany? Tokony hahazoana vola io letsy rehefa matotritsika manao zavatra. Mbola tsy haiko tsara mantsy ny tiany lahy ataoko hatramin'izao. Hita lahy fampiarana ny fianarana ataoko amin'izao io no ataontsika. Tsy mba manana vola toy ny mpiara-mianatra amiko ka andehanana manao stage etsy roa. Fa mampiasa vola kely mba hahazoana vola satria sahira ny dada. Ka maninona ny lahy raha mandefa fangatahana any amina orinasa lehibe iray ohatra? Rehefa mahazo diplôma dia tsy ho sahirana hitady asa intsony fa tonga dia afaka manao asa tena. Izay aloha ny tanjoko. Ny stage amina orinasa mantsy mbola mila pitsopitsony. Izay no natapa-kevitra handeha amin'izao. Dia inona ny tena mampandeha azy ity? Ny resaka fifandraisana. Ampiasaiko tsara mihitsy ny tolotra rehetra azoko ampiasainao amin'ny Orange hanaovako ny fifandraisana. Izany a? Ie, ny aloha puce Orange ny tena miasa amiko e. Ny SMS ny antso ary ny Orange Money. Tsy ho vitako rery izy ity letsy e. Izay izao ny antony antsoiko alay hiakatra ty andrenivohitra ty. Soa aloha fa tsy misy atao loatra e. Fa raha tsy izany tsy azon'ny lahy mihitsy. Dada no nampirisika kanefa tsy nampanantena nampy antsika fa hitan'lahy ihany ny fahasahiranany any ambanivohitra lavitra any. Dia eo hoe lahy mba mahita an'izay ataoko e. Afaka manorina orinasa kely tsika rehefa vita ny fianarako dia mba mahaleo tena amin'ny ara-bola amin'izay fa tsy handefasana vatsy sy vola foana isam-bolana. Rovintsika nanomboka miasa? Efa miasa tsika ary zandroko a. Ratsiko elahy fa somary maniry kely ihany fianarana. Matokia elahy fa nampy an'lahy. Allô, Lova. Toky ihany ty. Efa voarainao ve le vola nalefako tamin'ny Orange Money teo? Manahoana toky a? Ie, misaotra fa voaraiko tokoa. Ohatrina le izy? Efa trala sy roa etsy? Ie, efa nalefako taty ny frais an'iny fa mandray vola tsy bangy ianao.
Raha mety dia aleo ohatra izao foana ary tokony ataontsika fa mahasorena be ilay farany teo a. Marina mihitsy izany. Alefako amin'ny Orange Money foana ny volanao. Milamina tsara amin'izay sady tsy banga. Dia mitady havako koa ianao sofera hafa hitondra ny colis avy any Antananarivo any fa tsy te hiaraka hiasa amin-dra Felix intsony aho. Fa tsy azoko angely nampifanolana anareo ry lova e. Izao ny fandehany taty. Nanatitra colis tato amiko raha Felix a. Mbola tsy tato aho. Maika hanamboatra pneu hono zareo dia napetrany ny entana. Moa ny vola tokony nomena 9 alina ihany no napetrany teo. Tena tsy mety kosa izany. Rehefa tonga nitaky ny volako tany amina dia nolazainy fefanomeny ny vadiko daholo ny vola 3 hetsy. Zao e. Efa nahita vahaolana tsika ny momba an'iny ary efa nifenoko ny volanao. Fa mba zarao amin'izay ilay colis fa efa mimenomenona ny tompony aty. Eo fa hanomboka izarandreo aho izao. Mba tsapako ihany koa ny tebitebinareo mpandefa entana. Saingy tsy atao manimba ny fifampitokisana eo amintsika izany ry toky a. Rehefa mazava ny amin'iny dia mandeha ny asa. Izay indrindra mantsy. Fa hono aho azafady raha tsy mahadiso. Ahoana izay? Lova sao dia manao Facebook ohatra na WhatsApp na ohatrohatr'izany. Manao Facebook aho fa ahoana? Tsara tsika raha afaka mifandray amin'ny Facebook. Amin'izay mba mora kokoa no miresaka raha mety aminao. Hevitra tsara tokoa izany. Manamafy ny finamanana izany sady mampitombo ny fifandraisantsika sy ianao ihany koa. Tsy voatery resaka asa foana mantsy fa mba hifampitana vaovao koa. Tsy maninona izany ka. Andefaso demande d'ami fa avy ety amin'ny connect. Ary ianao be crédit a. Mampiasa ny forfait ao amin'ny Orange za fa tsy be crédit izany e. Fa niaiza no mora e. Amporisihako ianao ampiasa ny tolotra ao amin'ny Orange fa io zao ny ano ampiasaiko ka mampiadana be ohatran'izao. Na SMS io na antso na internet. Mba handeha hanandrana an'izany aho fa ohatrany mandany be ty ampiasaiko ato ty. Aza miala amin'ny Orange ary lova. Izay zao ny volanao dia efa voarainao sahady tsy nisy olana. Izay indrindra mantsy. Sady ilay fandefasana vola tena miasa be amiko satria mifanalavitra aminay ny olona fandefasako vola matetika. Tsy manory voana anao aho fa efa manana traika efa amin'izany. Eo fa io foana indray izany no ampiasaiko e. Afaka mampiditra application Orange Money angely lova dia ao koa no mandoa jirama sy mividy crédit ary mega hanaovana internet e. Izany? Tao mampiadana be izy izany? Raha be rehana aloha dia mampiasa application Orange Money fa mampiadana no mampiasa an'io e. Misaotra mitoro hevitra toky aho. Tsy misy fisaorana dia zarao amin'izay ny colis. Zaho dia n'izao mihitsy ka. Accepteo ny demandeko dia antso iza nandresantsika. Vitako tsara daolina izy ny commission ry zoky e. Tsy nisy ny menimenina ny sofera. Lamina tsara ka. Tena nampiadana koa ilay nandeha moto a. Mahafinaritra rehefa hary fitaovana ka. Matoky lahy matoa tsy nitebiteby tsony. Hitako fa mahay mitandrina tsara lahy eny ambony moto eny ka tsy hanao loza. Mila fahazarana ilay tsy mitondra moto a. Zao mba zakandray mitondra ny entana fa tsy voatery mandeha taxi foana. Avy teny amin'ny fahasakarana dia nandeha tany amin'ny Maki. Sady tsy mandany ny moto fa mbola vaovao tsara. Ohatran'io koa izany no vidiako ako. Mety ka. Veloma ary bisikleta fa moto indray izany zaoko. Tsapako efa mivoatra tsikelikely ty bizina ataontsika ity letsy a. Mahatsiaro ny nanomboako azy rery a. Nahatsiaro sahirana mihitsy rehefa mandeha manao livraison. Ay tokoa moa elana ndray entana ihany taloha. Voatery satria misy le client mandefa entana sahirana hoe raha mandefa ny avy any amin'ny faritra dia aiza no raisina. Ay ve izany? Tsapako hoe mitombo ny fitokisan'ny mpandefa entana antsika. Izay hitazonana an'izay fitokisan'izay izy. Ie. Taratasy izao ny akabiazany entantsika nalefa androany. Nataoko tsara be ny fiarovana azy mba tsy foritra na olena. Misaotra letsy e. Aza misalasala lahy miteny raha misy sosokevitra hoe entina hanatsarana ny orinasa antsika. Sao dia mba tokony lokoina ilay izy ty broty.
mba havozina ny lokony fa vasobasoka. Tsy misy olana izany, efa noeritreretiko ihany ny momba an'izany. Dia mba asiana box internet ato anatiny ahafahan'ny client miconnecta rehefa mandalo aty izy ka miandry ny namany eo ivelany eo ohatra. So lasa ataon'ny fanararotana indray le mandalo aty amin'izaiko. Saingy raha izay moa no mahatsara ny fifandraisana aminy, tsy asiana olana fa mividy box amin'ny Orange tsika. Rehefa tsy mandray colis tsika dia tsy alefa ny box. Mety izany e. Ary nanahoana ny fanadinany lato? Tao izy tao e. Mandreraka be fa zavatra tsy dia misy hidirana amina gestion de projet ohatra n'izao akory. Atovy sy azahoana noty tsara fa efa mba manampy ange azy zao e. Aza raha velany lahoentina any ambanivohitra ny moto? Ko raha simba any amin'ny lalan'ny ratsy iny dia sahirana indray tsika rehefa hiasa. Aloha ijanona rehefa tsy mety fa ny angamba ny be indrindra raha simba tokoa io a. Ary moto mahatanty lalan-dratsy izany no tokony hovidiana, ahafahantsika mivezivezy. Sady mazaka entana koa izany raha betsaka ny entana tokony atao livraison. Hita ho aletsy. Dia inona koa mbola ilayntsika ankoatran'izany? Tsy haiko izay hevitra lala itsy fa mba te hanao surprise kely ho an'ny data. Efa ela izy tsy mba mividy akanjo fa dia iny palitao efa vasobasoka be iny ihany sady fitondra mivavaka no fitondra amina lanonana. Tsy maninona izany fa omeko vola fandraisana anjara ialahy raha izany e. Raha itsika iny ka miendrika ho tafitsika rehefa mba tafita kely toy izao tsika. Misaotra letsy e. Notivetiny ihany ny raha natsakainy lahy. Na izaho manampy an'lahy aza mba mahita rirany kely ihany koa fa makasitraka indrindra. Tsika mbola mila manitatra ka. Orinasa kely no atsangatsika. Ny fianarako mizotra moramora eny ihany satria tsy tiako atao ambanin-javatra satria mifampiankina amin'ity asantsika ity ihany. Eny e, mety ny an'lahy. Sady ny service Orange eo ihany manamaivana ny fifandraisana. Efa Orange daholo izao no ampiasain'ny mpiara-miasa amintsika rehetra. Izay koa ny hitako manamora ny fifandraisana. Ny sasany manao Facebook. Eny lesy. Dia reo vily lalo no hividy an'ilay moto e. Aza matahotra lahy fa hiaraka tsika rehefa mividy azy. Manahoana kendry ry zo a. Manja kely rindry amin'izao zipo izao a. Salama tsara fa misaotra. Tsara moto a. Tsara be koa ny kirarony lazany. Amin'ilay lafo vidy be izao ireny io. Aiza koa ny dia hoe lafo vidy be. Ny bandy sahirana angamba afaka mividy zavatra lafo ry zo a. Ela koa mamely akaiky. Mety amiko ery ny lokony iny izao. Tsy atonina ndrity fa za belapelina be. Mampandramy moto ary toko entiko any ambady fotsy raha pitso aho. Misy foana amin'ny mpiara-mianatra ny mantsy. Fa angamondry tsy manana moto no hindrana aty amiko indray. Ampiasain'ny zandrina ilany anaovany taxi moto. Fa ahoana kosa izany? Dia ny miendry azy ve? Tsy afaka baka teo izy dia aleo noho no mitady vola manao taxi moto e. Za ve moa sarotiny amin'izany fa mba omeny vola ihany aho ofany. Ny ako anzandrina io moto io ka tsy azoko ampindramin'ny olona izany. Fitondra miasa io fa mba nindramiko fotsiny fa misy dialeako avy eo. Efa miasa? Azo atao tsara ny miasa sy mianatra ary manao zavatra hafa. Tsy ampindrana mihitsy izany elahy raha izany. Misy moto any fa moto misy vitesy raha indry. Tsy mahay mitondra an'ireny afa misaotra ka. Ary elahy dia amin'ilay fety karakarain'ny liva amin'ny sabotsy any. Ay moa mbola misy an'iny fanasana iny koa. Ndao hiaraka raha tsy mbola misy programa elahy. Fa nga mahaliana indrindra iny miaraka amiko. Ka amin'izay mantsy mba alaila any an-trano aho amin'izay dia mba latsaka ela moramora eny fotsiny rehefa vita ny fetiko. Eny 67 hektara moa? Ie, mazoto elahy. Nga moa afaka amin'izany fanasana izany akory ry zo a. Fa ahoana? Misy zava-dehibe noho izany koa atrehako amin'ny sabotsy mantsy. Ary elan'ny lapaza zany a. Tena marina izany ka. Tsy miala-paha fa zava-dehibe izany. Io mba fety ahafahantsika mpiara-mianatra mihaona. Azo atao daholo ny adalàna rehetra e.
dia ataovy eo ny anareo ry zo fa ny a zavatra matotra ny tsy maintsy hidinako any ambanivohitra amin'ny sabotsy a. Anatrika fetin'ny taranaka? Angatabadika. Inona tsara? Iza no angatahana vady toko ve? Ie, anambady amin'izay aso lany andro manao gestion fotsiny ety. Andray ry toky, nga tsy zandray ny alain'ny toko vady. Tsy manana tanimbary amidy ampihedanana andria tsinonako. Aleo le mitovy aminay ihany no alaina fa sarotra be le misavy tsara angety amin'ny avaram-pianarana. Fisa ny vadiny toko izany? Any izay e. Izy indray aloha nividianako tanimbary sy tanimboly ahafahanay miary e. Fantatro fa tsy afaka nampy ahy izy rehefa vita ny fianarako, dia nividianako an'izany aloha. Aleo aloha andery toko fa elozako elahy. Dia mahavita soma tsara izany fa efa tsy anjarany antsika senao e. Fanambadiana tsiraikitra koa tsy atao aratsy fehevana e. Mpinamana foana tsika sindry. Sa tsy izany? Ianao koa asehoy fa tanora vanina sy vonina ianao raha nitovy ny fianarana.